araba ary ilay nasoavina ny tompo momba anao. Izany fiaraban'ny antsely zany ry afaka no ifampiarabantsika no tahin'ny tompo manokana mahatratra ity alahady 30 ny volana May, alahady ny Trinité anio, fankalazana n'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, fa indrindra alahady fetin'ny reny. Koa izany fiaraban'ny antsely zany no arabanan'ny reny rehetra any amin'ny isan-tokantrano, manaraka izao fiaraha-mivavaka izao. Ny fiadanan'ny tompo tokoa ny momba anareo rehetra, ka tsy arovarareo fifaliana sy fahasambarana amin'ny androm-piainareo, indrindra fa amin'ny fanompoanareo ny tompo. Ary soanareo ihany, fa mitsika rehetra, ankonana rehetra izay manaraka izao fiaraha-mivavaka izao tokoa ny fanahy masina mba hahatonga antsika tokoa ho vavy iray sy saina iray, hiara-nome voninahitra ny tompontsika. Mialohan'ny andresantsika ny afatry ny tompo ary avako amin'izao anio izao, dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra miseho amin'ny endrika telo kanefa natokana ihany mba ho famonjeny izao tontolo izao. Endre ny fifalianay tompo, afaka mampiombona ny feonay miara-mankalaza anao eny fa na dia zarazaran'ny tokantrano ary izay tsirairay avy, no ny asan'ny fanahy masina izay irinay hamango ny fonay tsirairay avy, dia teny iray tokoa izay misaotra sy manome voninahitra anao tompo noho ny fitantananao mahagaga ka mbola mahatoy izao anay amin'izao alahadin'ny Trinité izao Jesosy, amin'izao fetin'ireny izao ry Andriamanitra ray, amin'izao fotoan-dehibe azahoanay miara-mivavaka izao ry Andriamanitra fanahy masina, dia ho amin'ny isam-baravarana, ho amin'ny isan-tokantrano ny fitahianao, ka izay rehetra tanterahanay eto dia mba voninahitra ao tompo ary ho fahasoavana ho an'ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao ry Andriamanitra rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rehefa nanolotra ny any teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty sy narotsaka ny fanahy masina, no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay fifampahirizantsika amin'ity anio ity, dia arak'izay efa novakitsika teo ihany ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 10, filazantsara araka ny Lioka 10 ka ny tapany farany amin'ny 20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ambaran'ny mpitsabo ry havana fa tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fananany fiainan-pifaliana. Ambaran'ny mpitsabo fa mahasalama zany, mahatanoa lalandava, indrindra tena mahaela velona. Samy milaza ny filazany avokoa ny rehetra ny amin'izay fahatsarany izany fiainan-pifaliana izany. Fa raha ravina amin'ny teny indray ry havana, loharan'ny-pifaliana ho an'ny zanak'olombelona dia izao: ny fahazahoan-javatra tsara, fa indrindra ny fahatratrarana tanjona iray izay heverina fa tsara sy mety lavitra noho ny teo aloha. Eto ry havan'i Jesosy dia maneho amin'izao tenin'Andriamanitra izao fa ny loharan'ny-pifalian'ny mpino dia mbola mihoatra lavitra noho izany, mihoatra noho ny fahazahoan-javatra na fahatrarana tanjona iray. Indrindra mantsy ny tompo milaza any manao hoe: fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Rehefa natanteraka niraka nampanaovina azy ny mpianatry Jesosy mba handeha hitoro ny filazantsara amin'ny vazan-tany efatra, dia niverina teo amin'ny tompo izy ireo mba hanao tatitra. Tsy mahagaga izany ry havana fa fomba fanao amin'ny asa rehetra izany, fa zaho sy ianao koa amin'ny asa izay ataontsika dia tsy maintsy manao tatitra amin'izay lehibe itsika, ary amin'ny mampino antsika koa isika. Ho avy Jesosy any amin'ny rahona lanitra, tsy maintsy mbola manao tatitra aminy koa isika. Dia tahaka izany nataon'ny mpianatra teto, fa tao anatin'ireny tatitra izay nataon'ny mpianatra ireny dia tsapan'i Jesosy fa tena nisy fandrosoana sy fahatsarana na ireto mpianatra ireto, fa indrindra ny asa izay nanondrahana azy. Teo aloha izy ireo tsy navoaka devoly, fa ankehitriny kosa dia navoaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy, ka rariny loatra raha faly sy ravoravo
raha ny tantarany zava-bitan'izy ireo tamin'ny Tompo Jesoa. Faly izy ireo tamin'iraka nampanaovina azy satria tena niara-niasa tamin'ny Tompo sy ny fanahiny. Toa an'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ato amin'ny soratra masina, araka ny perikopantsika anio, hitantsika tsara fa raha andrafitra ny tabernakely ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Mosesy, dia nifidy ny Bezalin'Andriamanitra, izay isan'ny lehilahy endry teo amin'ny fiarahamonina, mba hanao asa tsara, tao zavatra tsara. Ny antony avy tamin'izany dia noho ny fanahin'Andriamanitra niara-niasa taminy. Toy izany koa no nanjohan'ireto mpianatra reto ravako eto. Ny Tompo Jesosy no niara-niasa tamin'izy ireo, ary momba azy ireo tamin'izay rehetra nitanterahany. Nomeny Jesoa avokoa ny enti-manana rehetra sy ny toromarika rehetra avy tany ny asa, indrindra nomeny Tompo azy ny fahefana hanasitrana ny marary. Dia raro ny loatra raha tena faly reto mpianatra reto satria tena zava-mahagaga loatra ny zavatra vitan'izy ireo, izay tsy nieritreretiny kory teo aloha. Fendravana dia izao, ny fanaovana ny asan'Andriamanitra araka ny toromarika izay omen'ny Tompo Jesoa no tena mitondra fifaliana. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra araka ny toromarika ny Tompo Jesoa no tena mitondra fifaliana. Iavako manalo amin'ny Tompo, sarotra ny fiainana ankehitriny, manahirana avokoa ny zavatra rehetra, indrindra fa ny fananan'asa sy ny fiasana amin'izao vanim-potoana izao. Manginy fotsiny ny fanaovana asa iombonina izay tena tsy dia anaovana azy, indrindra koa moa fa ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Tena mandalo fotoan-tsarotra avokoa izany, tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Iavako manalo amin'ny Tompo, tsy tian'Andriamanitra ao anatin'ny fahakiviana nefa ianao natrehan-jany. Tsy tian'Andriamanitra ao anatin'ny faharerahana sy ny firaviravona tanany ianao ao anatin'izany rehetrarehetra izany, fa tian'Andriamanitra kosa ianao mba hanana fifaliana, hanana fahasambarana. Koa ny toromarika omen'ny Tompo antsika dia izao: ndeha hiara-miasa amin'ny Tompo Jesoa, hanao ny asan'Andriamanitra indrindra eo anivon'ny fiangonana. Andeha hanao izany asa izany, fa ny fanaovana ny asan'Andriamanitra miaraka amin'ny Tompo no mitondra fifaliana, na inona zavatsarotra sy mangirifiry izay lalovana. Isika manokana eto am-bavahadin'ny tafo ry havana, afaka ray volana isika dia hanatanteraka asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ny fetim-bokatra izany, izay fotoana hitonanam-bavaka ny asa rehetra, fa fotoana koa azahoantsika mifanome tanana ety manatanteraka ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana ireny. Dia tsarovy ry havako, fa miara-miasa amiko sy miara-miasa aminao ny Tompo sy ny fanahiny ao am-panatanterahana izany asa izany. Ny varavaran'ny fiangonana no mikatona noho ny amehana ara-pahasalamana, fa ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny fiangonana kosa dia mbola mitohy mandrakariva. Koa tsarovy fa miaraka amintsika ny Tompo, mombantsika ny Tompo, koa samy mahereza ary izay donona mandrakariva, fa izay miasa sy manome ao anatin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra, araka izay voarakitra ary amin'ny Korintianina faharoa toko fahasivy izany. Fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ianaranareo. Ny zavatra faharoa ry havana izay ampitain'ny Tompo amintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: ao anatin'ny fireharehan'ireto mpianatra ireto no ny asa izay vitany no entin'i Jesosy mitaiza sy manabe ary mampianatra azy ireo. Raha ny tena marina dia izao: nasondrotry Jesosy lentany fifalian'ireto mpianatra ireto. Jesosy tsy niteny hoe tsy mety ny fifalianareo, fa kosa amin'ny mampanaben'i Jesosy dia nasondrony, nakarony lentany fifalian'ireto mpianatra ireto. Tian'i Jesosy hanetritena ireto mpianatra, tian'i Jesosy handinika tsara ireto mpianany ireto, vao mirehare sy mifaly amin'izay asa nanorahana azy. Tsy ampy mantsy ry havana ahafalon'ny olona ny fanaovana asa, eny fa na dia atao hoe asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana ary izany, fa misy ny olona miasa fa ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra izy, tahaka an'ireny mpanao fanatanjahantena ireny. Miazakazaka ihany ianao nefa ivelan'ny pista hoy ny fitenenana, na manatanteraka ny lalao ihany ianao nefa tsy manaraka ny fitsipika hoy ny fitenenana, dia tsy mendrika indray ny amboara ary tsy mendrika indray ny fandresena. Tahaka an'izany koa ry havantsika pino, misy ny miasa amin'ny fahazarana fotsiny,
misy ny miasa antery aza, misy miasa na dia asan'Andriamanitra ary ho fisehosehoana. Ireny rehetrarehetra ireny le ambaran'ny Tompo eto hoe tsy ampy hahafaly satria miasa fa ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiany Jesosy tsy ho tahaka an'izany reto mpianany reto, fa tsara ny miasa, fa tiany Tompo kosa izy ireo hiasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary mba hisitraka izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia asehon'i Jesosy ary fa ny tena loharan'ny fifaliana, ny loharan'ny fahasambarana dia ny fanahana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanahana fiainana manaraka ny toromarika izay omen'ny soratra masina, ny fanahana fiainana miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy, ny fanahana fiainana feno fitiavan'Andriamanitra sy ny hafa. Ireo rehetra ireo no mitambatra hoe miasa no tena mitondra fifaliana hoy ny Tompo Jesosy eto. Ary dia ny Tompo mihitsy no manome ohatra an'izany eo amin'ny 2:20. Fa rehefa nahita ny asa vitan'ny mpianatra izy, nahita ny fitombon'ny lentan'ny mpianatra amin'ny asa izy, indrindra tamin'ny fandroahana ny asan'ilay ratsy, dia tena faly ny Tompo. Ary nasehony tamin'ny fiderana an'Andriamanitra izany, dia asehon'i Jesosy izany ry havako. Fa ny fahavitana ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny finoana sy ny fiderana azy, izany no tena mitondra fifaliana. Tsy fifalian'ny tany ihany, fa fifaliana maharitra mandrakizay any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havako malala amin'ny Tompo, vokatra izany rehetrarehetra izany, izany hoe fiainanao fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainanao feno fitiavana, miorina amin'ny finoana ny fiainanao, ankinona amin'Andriamanitra ny fiainanao, izay rehetra ataon'ny tananao sy eritreretin'ny sainao sy izay rehetra alehanao dia mifanaraka amin'ny toromarika ny Tompo. Dia izao no lazain'ny Tompo amin'ny mifalia, fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Izay kay ilay tompontsoan'ny mpino, izay ilay tompontsoan'ny miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka manao ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny finoana sy ny fitiavana, voasoratra ny an-danitra ny anarany. Dikan'izany dia izao, isan'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izy. Amintsika olombelona rehefa n'izany atao hoe mahazo zom-pirenena vahiny, indrindra moa fa hoe firenena matanjaka na azahoanao zom-pirenena, dia tena fifaliana tokoa izany. Izay citoyen amin'ny firenena varianany tena mahafaly, ary mahafaly ny olona izany, tsy hitako moa izay maharatsy izany, na dia zava-dehibe ary ny maha-malagasy antsika. Fa eto dia asehon'ny Tompo mihitsy fa ny olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miorina amin'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra, ka miasa ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany toe-panahy sy toe-po izany, dia isan'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra, citoyen ny fanjakan'ny lanitra. Afaka malalo amin'ny Tompo, toky lehibe omen'ny Tompo antsika izany, fa izany no tena mitondra fifaliana. Tsy fifaliana eto an-tany ihany, fa fifaliana indrindra hatrany an-danitra any, satria tsy azo fafana intsony ny anaranao ao anatin'ny lisitry ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Afaka malalo amin'ny Tompo, tena mampahery izany tenin'Andriamanitra izany. Fa na inona fangiry firiana sy fahasahiranana izay lalovantsika eto amin'ity tany fandalovana ity, na inona mafy ny valanaretina sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny toe-karena sy amin'ny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny fivezivezena manerana an'izao tontolo izao, aika aza atao ihany ny mifaly. Aika misy fifaliana omen'Andriamanitra antsika ihany, aika tsy maizina ny faravodilanitra, fa ilay Jesosy Kristy tiantsika, ilay efa maneraka ny fanahy masina hitantana sy hivimbina antsika, hitady-dalana antsika amin'ny marina rehetra, dia manome antsika fifaliana mandrakariva na inona lalovantsika. Inona no mahatonga antsika ho faly? Araka ny tenin'i Jesosy eto, ataovy ny asan'Andriamanitra tsy amin'ny finonomononana, na anteritery, na amin'ny fahazarana, fa ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny finoana, ataovy ny voninahitr'Andriamanitra izay rehetra ataonao, araka io talenta izay omen'Andriamanitra anao, dia hitanao fa anam-pifaliana ianao. Fa indrindra ny fiainanao dia ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay rehetra ataonao dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra, fa hitanao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, ho citoyen lanitra, anona zom-pirenena, andova ny fiainana mandrakizay, izay tena fifaliana maharitra tsy azo esorina aminao. Dia ho aminao indrindra, na ho anao renim-pianakaviana, ho antsika raim-pianakaviana, ho anareo zanaka, ho antsika rehetra izao tenin'ny Tompo izao manao hoe fa mifalia, fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Dia tanteraka amintsika rehetra tokoa ny izany ry havana, ho toko sy fanantenana, ampahery antsika fa na dia mafy tokoa ary ny manjoa ankehitriny, dia manome fifaliana antsika amin'ny Tompo, tsy ny fifalian'ny tany ihany,
fa indrindra ny fifalian'ny lanitra. Dia n'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ampitoetra izany fifaliana izany eo amin'ny fiainantsika mandrakariva sy mandrakizay. Amen. Isika riafako. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra telo izay iray. Misaotra anao indrindra Tompo izahay noho ny amin'ny teninao. Fa na io ara ny fisiantonay ety ambany masoandro, indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao, dia manome anay tara-pahazavana ianao Tompo, ary manome anay fahasambarana sy fifaliana. Tsy fifaliana mandalo ihany, fa tena maharitra hatrany amin'ny mandrakizay. Koa ndreto izay Tompo, voninahitra ny teninao, ka izay rehetra ataonay, na saintsainay, na izay rehetra aleanay, dia ho ataonay ho voninahitra ao. Ary vonin'izay Tompo hiasa ny asanao, ka ho amin'ny fifaliana, ho amin'ny fiadanam-po tokoa nentinay manantanteraka an'izany. Vavaka izay Jesosy, ho an'ireo asan'ny fiangonanao rehetra, indrindra fa ny fitohinan'ny filazantsara ianao tahaka ny nataon'ny mpianatra ao fahizay, feno ny fanahinao izay Tompo, mba ho tena ampifaliana tokoa no hanatanterahana izany, ary mba handraisan'izay rehetra mahita sy mandre anay, fifaliana sy fiadanana maharitra mandrakizay. Vavaka izay Jesosy, ho an'ireny mpianakaviana rehetra amin'izao fetin'ireny izao, mba ho tsaroan'izy ireo tokoa nefa ny fifaliana omen'ny teninao azy ireo amin'ity anio ity, dia mirakitra indrindra no aviny satria fifaliana hatrany amin'ny mandrakizay. Ary izany fifaliana omenao indreny mpianakaviana izany ne Jesosy, mba ho zarainy amin'ny ankohonany rehetra ao an-tokantrano, fa tsy ny ao an-tokantrano ihany, fa any amin'ny sehatra rehetra izay andranao azy. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny vahoaka rehetra manerana an'izao tontolo izao, indrindra fa eto amin'izao firenena izao, fa maro ny ao anatin'ny fahantrano, maro ny ao anatin'ny tsy fisina. Ianao ne Jesosy nampahery sy hampitraka azy ireny, ary momba ny fiangonanao, momba anay rehetra, azahoanay miara-miasa aminao koa, hamerina azy ireny amin'ny endrika izay naharenao azy Andriamanitra, dia ilay ao anatin'ny fahatsarana, ka mba hanana fifaliana ihany koa izy ireny. Vavaka manokan'izay Tompo, ho an'ireo marary rehetra, any amin'ny tokantrano izany, any amin'ny hopitaly izany, indrindra fa ireo miady amin'ny fahafatesana amin'izao ora sy fotoana izao, indrindra fa ireo marary ny valana aretina Covid-19. Jesosy Tompo, na dia eo ara ny fangiry firiana mianjady amin'izy ireo, mety eza Tompo mba hamangy azy ireo koa ianao, mba hanome azy fifaliana sy fanantenana ka tsy harovany, fa mandalo ihany ny sento, mandalo ihany ny aretina, mandalo ihany ny fahantrana sy ny tsy fisiana ary ny fangiry firiana, fa ny fifaliana izay omenao kosa Tompo, dia maharitra mandrakizay. Koa dia mba omeo azy ireo izany Tompo, tahio ny mpitsabo, tahio ny fianakaviana amin'ny fikarakarana azy ireny, mba hamerina azy amin'ny fiarahamonina, azahoany maneho ny voninahitra ao. Ry Tompo tianay eo, mivavaka sahady izahay, ho an'ny fiangonana eto am-bavahatan'ny tafo izay ao anatin'ny fiomanana hantanteraka ny fetim-bokatra. Ianao tokoa ilay Tompo nomba ny tsirairay avy, ahatsiarovana ny fitahianao, azahoany mampiombona izany fitahianao izany, ka mba hiteraka fifaliana ho an'ny rehetra noho amin'ny filazantsaranao, izay hivelomanay sy zarainay amin'ny mpiara-velona aminay. Tompo tianay eo, mbola maro ny vetsivetsipony ny isa-tokantrano isam-baravarana, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe. Fa fantatray Tompo fa ianao ny tena mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay, tahaka ny efa ataonao amin'ireto mpianatra ao reto, ary ianay koa mba tanterao amin'ny isa-tokantrano sy isam-baravarana, eny aminay rehetra Tompo. Dia tianay ny hampiombony izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay,
ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahana ay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isaorantsika lehibe ry havako ny Tompo, iny amin'ny fahatotsano izao fiaraha-mivavaka izao. Mialohan'ny hamarana antsika azy ry havako, dia tsarovy mandrakariva ilay tenin'ny Tompo manao hoe mifalia mandrakariva, mivavah ka aza mitsara. Mafy ny manjoa antsika ry havana ankehitriny, ary mbola mafy izay mbola mety miandry antsika koa amin'ny hampiso kanefa ny zava-dehibe dia izao. Mifalia mandrakariva, ny tompony amin'ny fifaliana manao, amin'ny fanaovana ny asany. Fa indrindra mifampivavaka isika aza kivy, aza ketraka amin'izay lalovana ankehitriny, fa jereo koa no avy satria ianao dia isan'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra ianao, ka manana hevitra hiverena ny fiainanao ny Tompo, dia hevitra hitondra fiadanana, fahatsilosa. Dia mahereza sy matanjaka, aza matahotra na amin'ny mombanao ny Tompo Andriamanitra ao, amin'izay rehetra lehinao, na ao an-trano ianao, na mandeha miasa ianao, na mandeha miantsena ianao, na aiza n'aiza misy ianao, mombanao ny Tompo Andriamanitra ao. Fa ny farany havana dia izao. Samy mitondra ambavaka ihany koa isika amin'ny fiomanantsika amin'ny fetim-bokatra, izay tanterahana afaka iray volana. Tompo tokoa ny ampitombo ny talenta sy ny fahasoavana amin'ny tsirairay avy, mba azahoantsika mampiombona izany ho voninahitran'Andriamanitra. Ary tsarovy mandrakariva ny tenin'ny Tompo manao hoe mahasambatra tokoa ny manome noho ny mandray, ary izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Koa dia sy mihemy manao havana arak'izay nitahin'ny Tompo azy ny tsirairay avy. Dia ara-maran'izao fiaraha-mivavaka izao isika ry havana, dia tsarovy mandrakariva fa mitantana sy mivimbina anao ny Tompo Andriamanitra, ny Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ko amin'ny anarany manoloana ny tsodrano ho amin'ny isa-tokantrano ho amin'ny tsirairay avy manao hoe: ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ho aminao anie ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ho aminao anie ny fampiraisana avy amin'ny Fanahy Masina, fa amin'ny fiadanana no hitondrananareo, ary amin'ny fifaliana no hivoahanareo.